Iverina amin'ny zava-misy ao Sainte Marie kosa isika dia mbola tsy hita treto ilay sambo Luciana raha ny fanamariana azo avy eo anivon'ny tale général ny APMF na ny agence portière maritime et fluviale ny fa 7 ny volana jolay lasa teo raha tsy ahivina no hita farany na ry nazahoana mbavao farany ity sambo ity ny ampitso izay tokony antsona Antala saingy tsy naherenesa-mbavao hatramin'ity andro-androany ity. Luciana, effectivement, le 23 juillet, oui, 23 juillet, le Luciana io zany sambo anankiray niala tany Tamatavy zay de hoany Antala de tamin'ny 24 oui 24 izy tonga tao taty amin'ny à Sainte Marie de niala ndray izy zany tamin'ny 28 tao Sainte Marie de probablement tokony tonga 29 tany Antala de jerena moa tsy mety tonga satria mifampicommuniquer moa le représentant any Sainte Marie sy any Antala tsy mety mihitsy izy de misy sambo zay niaraka aminy sy tafarany fa tafiditsy de teo zany zay vao nanomboka gaga hoe ahoana ty sambo ty de nampandrehanay aty moa reo de nalefa moa zany fampandrenesana amin'ny radio nisy communiqué mihitsy navoakany APMF tamizay fitadiavana an'io sambo de hatsamo zao zany io sambo tena mbola tsy hita de indice mba hita zany dia nisy kazona bière sivy no hita tatia Antanambe ankoatsy zay tsisy indice mihitsy de ny zavatsy atao amizao moa zany natao tamizay nanao survol amina avion toute une matinée de misy sambo telo nalefa avy aty Sainte Marie nanao ratissage an'le zone zay eritreretina hoe mety ho nisan'le izy tamin'ny telo maraina no niala ny sambo de tany amin'ny sivy no dernière communication satria jerenay zany le dernière communication le téléphone zalaro anananay dolo numéro de atsamizao moa mbola mitohy ny investigation fa tena tsy mbola misy afantarany hoe aiza ho aiza le sambo na tena dobo tanteraka ve na mbola nohany zay zany mbola tsy fantatsa atsamizao.